Sarariny Irina mitaka ny fialan'ny bentanana n'Antananarivo renivohitra. Syndicat ny inspecteur du travail tsy hijanona ny fitokonana raha tsy misy ny vahaolana. Pisehatra eo amin'ny fizahantany Antsirabe adino ny fanjakana tanteraka. Dia mikafaliny indray tompoky lahy sy tompoky vavy no hitsidiako ny tokantraminao amin'ny izao alina izao. Alatsinainy voalohany volana Febroary ny taona 2024 manolotra ny araba tompoky lahy sy tompoky vavy manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao hatramin'izao aloha dia tsy mbola niravina ny olana ny syndicat mahaleo tena ny fitsirena ny asa na ny SIT izany na ihany koa ny inspecteur sy ny contrôleur du travail sy ny ministera miandraikitra azy ireo nampiantso mpanao gazety ary nitondra fanazavana mikasika ny fitokonana izay ataon'ny syndicat ety ho an'ny androany ny teo anivon'ny ministera ny asa ety 67 hectares mialirary nombana Mathieu Princy. Efa mambolana ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny asa no nampiato ny asany noho ny tsy fijerena sy ny tsy firarahin'ny fitondram-panjakana ny zon'izy ireo. Fanakorontanana ny asa-panjakana no namarita ny ministera tompon'andraikitra ny fitakian'ny syndicat mahaleo tena ny fitsirihana ny asa. Nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fa fifanarahana efa tokony nosoniavina tamin'ny taona 20 tany io fifanarahana takian'ny syndicat io. Nonoresi ny fitondram-panjakana ankehitriny ny aro tena ihany koa ny ministera manoloana ny resaka famindran-toerana hiasanana ny affectation an'ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny asa izay nambaran'izy ireo fa tsy fanasaziana velively. Diso ny filazany zareo syndicat ny sahito hoe tsy nanao ezaka ny ramatoa ministra tokony hanaritra ny zareo tamin'ny resaka négociation tena diso zay fa tsy anjara ndraikitra ny madame la ministre ny mitondra syndicat satria miavaka tsara araka ny lalàna araka ny décret portant attribution ny ministère dia mijanona tamin'ny andraikitra ny ramatoa ministra hoe administration ihany. Ny affectation dia tsy mesure disciplinaire ho an'ny syndicat fa voalaza tsara ao amin'ny article 10, 31 ary 33 amin'ny lalam-panorenana antsika dia misy ny ordonnance 60-149 mikasika ny grève mpiasa-panjakana dia misy ny décret 2003-1158 mikasika ny droit et obligation zany hoe adin'ny syndicat indraindray ny hoe zo manaiky an'izay zo zay ny ministère hoe droit fa tokony vakina hatramin'ny farany ilay izy hoe droit, devoir et obligation tokony tsy perturber ny fonctionnement ny administration publique amin'ny ankapobeny. Laza zareo hoe ny inspecteur sy ny contrôleur irery ihany no nanaovana affectation dia asehoko anareo fa tsy ny inspecteur sy ny contrôleur irery ihany no atao affectation fa à la demande nécessité de service ny affectation fa tsy mesure disciplinaire akoriny. Misy ireo talepatra nangataka nanome besoin hoe mila nyreto olona reto izahay fa tsy ampy ny olombelona miasa any aminay. Diso zany ny fitenenana fa affectation massive ny pigrevy dia natao fa ny rehetrarehetra dia natao ary nanaraka PV de commission tsara izay tao anatin'izay. Ny alan'ny ministera bala ihany koa ny mikasika ny tambokaraman'ireo inspecteur du travail izay mbola tsy voalona nomboka ny taona 2024. Vary mangatsika ny fanjakana teo aloha io tambokarama io hoy ny ministera ary tokony izy ireo no nanefa izany. Nolavin'izy ireo ihany koa ny filazana fa lany ny volan'ireo mpanara-maso ny asa ireo. Fanalana teknisien anazy dia tsoahany fanjakana tao fotsiny mba handaminan-java ireo le andamin'ny te iny hoe omenany zareo. Dia ny ministera satria nisy nitory tany amin'ny biako moa zareo hoe nanao détournement etc navady tsy possible ny andaminy satria soraboly io dia raha vao tsy mandeha amina procédure normale zany le izy dia miverina anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ihany fa tsisy hoe lany zany dia lasa rehefa tonga le farany taona misy an'le zéro budgetine iny le principe-na loi de finance dia raha vao mipetraka le zéro budgetine dia tsy maintsy miverina ny foana iny tsy azony zareo ve le izy fa principe-na loi de finance le izy.
fa taoriny ny fampiatsoana mpanao gazety izay nataony avy eo anivon'ny ministerany asa tetsy 67 hektara iny dia tsy nipetrapotsiny fa avy hatrany dia nanio ny heviny mikasika ny fanambarana iny ny avy eo anivon'ny syndicat maleo tena momba ny asa momba ny fitsirihana ny asa mazava moa nambaran'izy ireo fa tsy hijanona hatreo ny fitokonana sy ny fitakiana raha tsy misy ny vahaolana maharitra arosin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana toy izao ary makasika izay. Kasika ny valandresaka nataon'ny sekretera général ny ministeran'ny asa androany makasika ny resaka fitokonana ataonay dia milaza izy fa tsy ara-dalàna le izy satria grève illimité diso tompoko filazanao fa tsy grève illimité le anay rehefa mahita vahaolana ao anay fanjakana dia mijanona eo tonga dia mijanona mihitsy fa tsy limité zany nefa vao misy vahaolana mitranga eo dia tonga izay dia miverina miasa fa roa manarakaraka an'izany adinonao andriamatoa sekretera général no lazany andinindininy makasika ny didimpanjakana laharana 4 tsipika 170 izay milaza fa rehefa misy mpiasa-panjakana afindra toerana dia tokony isy vola ho amin'ny fitateran'entana fitaterana ny tenany sy ny fitaterana fianakaviany mifanaraka an'izany ny décision d'affectation izay nomena ho an'ireo gréviste nefa dia tsy misy akory ny visahan'ny ministère finance tsy misy ny visahan'ny contrôleur financier zany hoe tsisy vola manaraka an'izany tsy ara-dalàna tompoko izany ary manarakaraka an'izay tsy misy akory ny timbre ministère ny décision d'affectation nataonareo fa tonga dia républicaine Madagascar avy eo tonga dia décision d'affectation portant affectation des fonctionnaires fa tsy misy hoe ministère-ny asa na hoe secrétariat général na ministère-ny asa tsisy an'izany eo en la forme efa diso le izy sur le fond efa diso le izy ka zay tsy anaiky zavatra ohatran'ireny fa hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana maefa makasika an'le andaminité anay izay dradradradrainao io sy ny resaka zéro budgetine dia efa mipetraka eny amin'ny bion koa ny resaka fangatahana fanokafana fanadiadina dia aloha isokatra amin'ny fanadiadina fa tsy mbola tsy misokatra koa ny fanadiadina dia efa miaro tena fantatra ianareo fa avy aloha isokatra amin'ny fanadiadina dia avy eo ny état de dépense hoe ny atao inona le vola miverina tany tokoa ve sa nisy zavatra natao ary tiana iny manamarika fa ao amin'ny indemnité zany dia manjaka ny atao hoe théorie de l'accessoire suit le principal zany hoe rehefa tsy azonao foanana ny karama dia tsy azonao foanana koa ny accessoire miaraka aminy zany hoe ny indemnité zay no mahatonga anay mametraka fitoriana hoe iza le sana nalany lizy tao anatin'le sorabola tokony ho anay fa misy ny atao hoe théorie de l'accessoire tompoko dia aloha hiatra zay principe zay fa principe miatra amin'ny lalàna rehetra zay mitrangana ao anivon'ny fanjakana zany na anivon'ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Eo amin'izay vaovao manodidina ny asa izay hatrany dia manoloana ny fanampenam-bava niatra tamin'ny syndicat-ny mpisabo mpanampy na ny syndicat-ny paramédicaux izany dia nivondrona androany ny firaisan-kina ny syndicaliste na ny SSM ka namoaka fanambarana. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Voasoso tanteraka ny tontolon'ny syndicat eto Madagasikara. Tsy voaja ny mpitondra fanjakana ny zon'ny mpiasa mitaky ny fitakiny izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay fanan-katoavin'ny Madagasikara. Takiny SSM araka izany ny ampitsarana ny atsonjay amin'ny syndicat ary takin'izy ireo ihany koa ny amaliny ny mpitondra fanjakana ny fangatahany syndicat ny mpiasa amin'ny fahasalamana ireo. Eto amintsika eto moa rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana dia sahala tsy olom-pirenena fa sahala ny rebelle ka ny mendrika azy dia vodibasy sy grenade kanefany amin'ny tany demokratika raha manjaka ny maronisa tokony henona koa ny vitsenisa ary hoajaina ny zony zay ny zavatra tokony iainantsika eto fa hatram'izay ny amintsika eto rehefa misy ny fitakina dia sokajina rebelle ka ny vodibasy sy ny grenade ny mendrika azy fa nefany zo araky ny lalàna zany zavatra zany ka tsy tokony hiverimberina ny zavatra ohatran'ireny. Nanamafy kosa ny filohan'ny syndicat-ny paramedy fa mitohintolona na dia eo aza ny atsonjay sy ny fampitahorana amin'ny endriny maro samihafa. Lalàna velo eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra takinay efa misy didy amandalàna mivoaka mamaritra an'izany fa ny fampiarana azy no inina tsy atao sy anaovana karazana fanembatsembana isan-karazany noho izany dia mitohy ary mafy hatrany ny fitakin'ny paramedy mazava ho azy moa fa misy ireo dingana mbola arahanay melohan'ny irsonay raha sanatrika tsy misy ny famaliana zany
fanatanterahana ny didim-panjakana zany dia any eo rindrina any azo heverina fa iroso ao anatin'ny fitokonana ny mpiasa amin'ny fahasalamana na ny paramety. Ny vaovao ny faritra kosa indray ary nondeha no izantsika ny vaovao manomboka eto dia nanio ny alahelo sy ny fitarainany ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany any Antsirabe any manoloana ny fanadinoany fanjakana azy ireo tanteraka teo anatria ny valana aretina Covid-19 fa ihany koa ny fahatapahany asa vokatra izay fandalova ny valana aretina Covid-19 izay raha nambarany solotenan'izy ireo MBS Antsirabe. Hatramin'izay herintaona tsy nisokafa amin'ny fizahantany izay, hoy ny mpitondra tenin'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany dia tsy nisy na indray mandeha aza ny tohana sy fanampiana nomen'ny fanjakana na ny foibe zany na ny mpitondra eny anivon'ny faritra ankoatra ny arovava indray mandeha izay nomena azy ireo. Fanohanana ara-tsosialy maharitra nefa notakian'izy ireo fa tsy vahaolana vonjy tavanandro fotsiny ihany. Ankoatr'izay takian'izy ireo ihany koa ny mampiasana ilay vola nodradradradraina avy amin'ny mpamatsy vola izay natokana ho fanampiana ny sehatry ny fizahantany noraisin'izy ireo ho fanesoana mihitsy aza na fandatsana na ahafantaran'izy ireo fa amin'izao fotoana tena mampahatra azy ireo izao dia mbola fiofanana indray no karakarain'ny ministeran'ny fizahantany, fiofanana izay tsy nirehitra aza nomena izany fa faritra vitsy monja. Olana maro tadiavinay dia hofanana fisako azy koa fangatahana eto dia ny fanafoanana ny hetra satria ny hetra dia no ny asa hoe mampidi-boly izahay no angavana ny hetra io ka angatahanay ny anafoanana ny hetra 2020-2021 rehefa resaka hetra alohanay zany zay dia amafisiko eto zay satria ireo ankizy ireo mpiserady ireo izaniza mpisehatra amin'ny fizahantany dia raha mahalala fa saison basse tsony fa saison morte ahoana moa fomba antavana hetra nefa zay tsy miasa tsisy vola miditra ao aminay nefa ahoana fomba antavana hoe ty ary ny hetra ny maro amin'ireo olona reny amin'ireo mpiserady ireo efa mivaha-tanànana mihitsy tsy fananam-bola tsy fisian'ny asa dia ahoana mbola terenay koa zay andohetra zay ara mitady fanampiana amin'ny fanjakana fa naona zay no hoe andohetra zay nangatanay fanana totoko ny hetra ao anatin'ny fangatanay ihany koa akoatra ny fanampiana ara-tsosialy zay tadiavinay ny formation aloha dia raha fahainonay azy dia efa nanomboka tamin'ny Alatsinainy ary misy koa ny mbola hanomboka fa izahay eto zany dia tsy handray anjara araka le teneniko teo hoe tsy mety aminay le formation satria vahaolana hamehana ihany izy fa tsy vahaolana maharitra. Formation hitanay any amin'ny site web ministère zao dia hoe langue informatique marina hoe tsy misy ny tonga lavatra tsy tena mahay fa na izany ara tsy amin'izao fotoana izao ngava ny ilana izany formation zany fa aoriana kely ka fanampiana ara-tsosialy aloha no ilainay fa tsy resaka formation. Raha izay ary ny tany Antsirabe fa any Ambatondrazaka kosa indray dia nanio ny heviny mikasika ny kolikoly mioampapana sy ny tsindry azo lena azo azy ireo ny ponina ao amin'ny kaomina Ambohitsilaozana distrika Ambatondrazaka. Anisany ahitana izay kolikoly izay ohatra ny lafin'ny fampianarana ka anaovan'izy ireo Antsoavo. Ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Manjaka ny kolikoly sy ny fanaovana tsindry azo lena ny vahoaka any anivon'ny kaomina Ambohitsilaozana distrika Ambatondrazaka. Mirere ho akaikin'ny mpitondra ankehitriny ireo mpanao ratsy ka miraviravin-tanana tanteraka amin'ny vahoaka any an-toerana. Etsy an-daniny aloha ny tsy fandriam-pahalemana manaraka izany koa ny resaka kolikoly izay tena avo leta raisiko ohatra fotsiny mikasika ny fampianarana aty amin'ny kaomina Ambohitsilaozana zany dia misy ny CG izay 10 taona izay no renan'ny CG io dia amin'izao fotoana izao nefa misy ny donga ny ampahan'ny faritra amin'izay ampahan'ny tany amin'izay CG zay ka mba mitaraina amin'ny tompona andraikitra ambony zahay mikasika an'izay CG zay manaitra ny sain'ny tompona andraikitra rehetrarehetra averina foana tairina kely ny sain'ireo tompona andraikitra fa mahatsiaro tsindry azo lena loatra zay vahoaka misolo tena ny ray aman-dreny zay ny vahoaka avy any Ambohitsilaozana isoloana tena eto fa tena sa tsy rariny tsony tsy rariny ka miantso ny sainareo tompona andraikitra zay mba ajereo zay any Ambohitsilaozana ao amin'ny CG Ambohitsilaozana fa dia tena mahatsiaro vao tsindry mafy loatra tsy misy azonay aletsony tsy misy azonay atao fa dia miandry ny fanapahan-kevitra avy aminareo tompona andraikitra hoe inona ny zavatra tokony ho ataonay inona ny fepetra tokony ho raisinay vahoaka fa ho very ny tany sekolinay hatreto dia toy ny rano tetehanda-mosiny kanakana hatrany izay mba fitaraina nataon'ny vahoaka fa tsy misy mihitsy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Midika ve izay
fa miray tendro amin'ny fanaovan-dratsy ny vahoaka izy ireo. Ny fiainako avy no heverina fa amaly izay fanontaniana izay. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary dia miaina ao anaty savorivory indray ireo mpona ao Birmanie manoloana ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpitondra sy ny tafika any an-toerana tonga hatramin'ny fikasany miaramila aka ny fahefana izany araky ity fanadihadiany nambiany Sovelositraka sy tokatra maro lahy ity. Ketriketrika fanonganam-panjakana ny tafika ao Birmanie raha ny loharanom-baovao azon'ireo mpikambana eo anivon'ny fitondrana manoloana ny fakana-kerina ny Aung San Suu Kyi mpitondra ny toerana. Etsy andaniny tsy maintsy soloana ny mpitondra hoy nambarany teo anivon'ny tafika mba hampisy ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao amin'ny fireneny raha ny faneho-kevitry ny vondrony miaramila atao amina fahitalavitra iray. Tsy maintsy hiditra amin'ny fifidianana ny vahoaka any an-toerana hoy ny voalazan'ny lehibe ny tafika. Ny alatsinainy izao farafatarany ho hatrany namafisiny. Etsy ankilany manaitra ny vahoaka rehetra i Aung San Suu Kyi mba tsy hanaiky ny famoretana sy ny tsindry azo lena ataon'ireo miaramila samy naneho hevitra sy naneho fihetsika avokoa moa ireo firenendehibe toy any États-Unis izay nampandre aingana ireo miaramila any Birmanie mba hamotsitra ireo takalonena efa nalainy isy ireo mpanao politika rehetra ny tanany indrindra fa ny mpitondra ny Birmanie dia i Aung San Suu Kyi. Toy izany koa i La Frantsa izay nitaky ny famotsorana tsy ampiamba ambana ilaina hoy ny filohan'ny diplomasia frantsay ny manaja ny fifidianana ny 9 novambra teo fa tsy atao anterisetra toy izao ny firenena. Ny torny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra n'Ainandriatsitohainy Clémence Raharnirina teny amin'ny tribunal administrative no nametrahany izany fitoriana izany ho an'ny Androany Maraina. Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malalary no mitatitra amintsika izay fanadihadiana izay. Amin'ny maha-olotsotra azy dia nitorony ben'ny tanàna n'Ainandriatsitohaina i Clémence Raharnirina. Be loatra ny fandikan-dalàna nataony ben'ny tanàna ka izay no antony nampitsangana ny Clémence Raharnirina. Anisan'ny nanenjehan'ny Clémence Raharnirina ny ben'ny tanàna ny resaka kody CMH izay tsy nampandalovana teo anivon'ny filan-kevitry munisipaly akory. Tsy nitana teny nomeny ihany koa ny ben'ny tanàna toy ny fanafoanana ny Easy Park ka anisan'ny anenjehan'ny Clémence Raharnirina azy izany. Tsy fanatanterahana ny fanapahan-kevitra ny filan-kevitra munisipaly. Izany dia voarakitra ao anatin'ny lalàna manan-kery ny tokony anajanony ny anatanterahany ben'ny tanàna an'izany fanapahan'ny filan-kevitra munisipaly. Zany misy ohatra vitsivitsy raisiko amintsika dia raha nanao fivoriana zany ny filan-kevitra munisipaly ny 9-7 roapolo sy roa arivo dia ny maro anisa tamin'ny mpanolontsaina dia tsy nanaiky ny andro-danana anireo tsena teo Analakely. Ny antony faharoa dia ny tsy fanajana ny fepotona omena rehefa anatanteraka fandrodanana ihany koa satria ny lalàna dia mametraka. Ny lalàna 2015-052 ny 3 Febroary 2024 dia mametraka fa hoe tsy maintsy omena sommation 30 andro ny olona anankiray rehefa ohatra ka tsy misy tohany aorian'ny fampahafantaran'ny huissier sy aorian'ny avian'ny conseil municipal dia zay vao afaka miroso makany amin'izany atao hoe fandrodanana izany ny commune. Ny zavatra nisy nefa tamin'ireo fandrodanana rehetra izay nataon'ny commune urbaine Antananarivo tarihan'ny ben'ny tanàna n'Ainandriatsitohaina dia 7 ora no nomena anireo olona rehetra izay nanaovana an'izany fandrodanana izany. Antony fahatelo hitoriako ny ben'ny tanàna ihany koa dia ny tsy fanajana ihany araka nambarako teo ny fanapahana indray no raisin'ny filan-kevitra munisipaly. Ny filan-kevitra munisipaly raha tsy resaka sefa tsy société audiovisuelle MBS dia nanapaka ny mpanolontsaina tamin'izany fa omena bay amfiteotika 50 taona izany ianao manjery zany. Zavatra misy nefany dia namoaka note ny ben'ny tanàna Franck Michel Ainiandriatsitohaina izay nanambarany tao anatin'izany fa enim-bolana ihany nomena ny orinasa tserasera io ialana eo amin'ny toerana eny Anosy-Patrana. Amin'ny araky ny lalàna zany dia tsy manaja ny lalàna satria rehefa zavatra noraisiny filan-kevitra munisipaly dia tokony filan-kevitra munisipaly ihany no manafoana izany. Azo atao tsara ny manala ny ben'ny tanàna eo amin'ny toerany noho ireo anton'ireo raha toka amin'ny tsara ampamarinana ny mpitsara ho hiatrany Clémence Raharnirina.
mahakasika ny tatitra izay nataony loholon'i Madagasikara teo aloha dia nisy ny fanadihadiana manokana izay nataony mpanao gazetinay momba ireny vokatra ireny. Ny tsikaritra mantsy dia toa misy fifandraisany ilay fampidirana fitaovam-piadiana sy ny doublant. Ramano Menjanahary, Tahiry ny aina. Voapirofo tanteraka amin'izao fotoana izao fa fitondrana tsy voafidim-bahoaka no mitondra ny firenena ankehitriny. Efa tany am-boalohany no efa nambaran'ireo ray aman-dreny ara-politika eto amin'ny firenena ny fiomanana izay nataona kandida iray mba hakana ny fahefana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena iny. Ity no teny nataony Amirialy Ratsiraka Didier ny 5 volana septambra taona 2024 tao amin'ny hôtel Carlton na Anosy. Dia misy olona nanafatra fitaovam-piadiana atao inona iarovana ny firenena ve iadina amin'ny dahalo ve anaovana zavatra hafa ka ia hoe raha mandeha amin'izao fifidianana io ka tsy misy arofanina ka tsy milamina ny tany sy ny fanjakana tsy mazava ny fitsipy-dalao dia korontana mamofady no hitrangeto gamba tsy fankahitany ty Madagasikara malalantsika. Mazava ny namarany teo misy kandida mampiditra fitaovam-piadiana hoy izy ary nona fa tsy adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy. Iza izany io kandida io iza ihany koa no nilaza fa efa anolotra fitaovam-piadiana ho an'ny tafika nandritra ny fampelezan-kevitra ny 9 volana Desambra 2024 hoy ny kandida Marc Ravalomanana. Fa tsy rariny loatra ty hoe ny ministre ny intérieur maniraka an'ireo olona izay mpiara-miasa ho aminy mampivory an'ireo chef district. Dia efa mampivory azy izy ireo dia makany ny chef fokontany. Dia efa makany ny chef fokontany izy ireo dia manangona ilay taratasy entina vote le carte de vote. Efa ao anatin'ny afatra zany ka hanao fanamarinana foana ny président Ravalomanana. Aza tapahanao aloha teny. Manana aza tapahanao fa misy olona pitarika indreo e. Misy olona pitarika efa aza tapahanao ny teniko. Dia ireo olona ireo hitako tany tany Sambava tany ny directeur de cabinet any hitako tany amin'ny Fianaratsoa hitako tany Farafangana tany Mananjary. Ireo olona ireo tonga any dia mampivory andreo chef district ny chef district mampivory chef fokontany. Dia nilaza koa ny eno tsara mihitsy hoe 10 millions, 9 millions 900 000 na 10 millions ny carte d'électeur lasa natao 12 millions. Dia zao ndray misy carte d'identité nationale 500 000 dia davina imprimena. Tena milaza fa misy ny carte d'identité fosque sy le carte d'électeur fosque mandeha any ho any. Voapirofo mivangana ino lazay ny filoha Marc Ravalomanana io taoriny ny fanadihadiana izay nataon'ireo olona teo aloha momba ny doublon tamin'ny fifidianana. Hatramin'izao aza dia mbola samy manamafy ny eo anivon'ny Cheny fa mbola misy io doublon io. Ny tena malasa saina dia ity teny ity. Rehefa ho tonga ho filoham-pirenena ary tsy maintsy ho tonga ary tsy maintsy ho tonga. Fiteny izay mitompo teny fantatra ary nona ihany koa fa tsy tongatonga ho azy raha ny fanazavana rehetra teo no naraina. Mazava ho azy fa nizo ny vahoaka malagasy amin'ny safidy no nitsontsony avy n'ilay kandida. Fomba izay maneho fa misy ny fanjakan'ny baro eto amin'ny firenena ary tsy mahagaga raha mahanjaka ny kolokolo sy ny fanodikodinam-bola eto amintsika. Ny vahoaka malagasy no tompo-teny farany amin'ny fanarenana ny firenena ary rehefa mipetraka raha teo izany fahefam-bahoaka izany ao anatin'ny lalam-pandrenana. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fifanaovan-tsony izay nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena rehetra lasibatry ny alabato io mitaky ny anafanana ny voka-pifidianana rehetra izay natao teto amin'ny firenena. Mbola ho mody fanina ihany ve ny HCC? Ny vaovao mahakasika izay fifidianana izay hatrany ary dia mpanao politika iray no naneho ny heviny androany. Nambarany ary fa tompony antoka tanteraka amin'ny tsy filaminana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny CENI sy ny HCC. Ramano Menjanahary sy Tahiry ny anatrany. Mazava ny famaritana ny atao hoe demokrasia, fitondran'ny vahoaka, avy amin'ny vahoaka, ary ho an'ny vahoaka. Amin'ny tany sy ny firenena demokratika toa ny Madagasikara dia ny vahoaka no misafidy izay olona heveriny fa hitantana ny firenena. Raha io famaritana io dia tsy voaja ny demokrasia eto amintsika.
indrindra fa nandritra ny fifidianana rehetra izay natao teto. Tsy nanan-kery ny tena safidim-bahoaka fa olona vitsanisa no ny safidin'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny doublon. Misy ratsa mangaiky ny fanjakana dôly any amin'ny leseni any amin'ny démembrement rehetrarehetra fokotany zany zao misy démembrement ze fokotany misy ny telen'ny seni manao liste manampy azy manao liste électorale fanjakana zany miakatra eo amin'ny commune tsika misy koa an'le district ny commune misy an'le solitenan'ny seni koa any amin'ny commune zay le asa CER angamba izay raha sy diso de reny ndray manao azy ohatr'izay koa ny amin'ny district tena ny adjoint chef de district mihitsy ny solitenan'ny seni zany fanjakana mihitsy zany manao fitanana miakatra koa amin'ny région miakatra any amin'ny province eo koa moa mangany koa le ACC koa areny tena zava-doza le haute cour constitutionnelle koa mialatsiny amin'ny teny an'izany fa zava-misy zany ohatra miretsokombakoa le fanjakana foibe anatin'le résultat mpamanany résultat zavatra getragetra zay moa tonga an'io raha janvier anatin'ny campagne électorale amin'ny président république mihitsy tsy manaja ny lalàny fanaovan'ny propagande zany jerena fotsiny zavatra getragetra zany misy solitena mpanjakana maro manao propagande misy mpiasa mpanjakana maro ambony manao propagande amin'ny antoko anatin'le fitondrana mitazona anjara toerana lehibe indrindra fa eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena ny tena safidim-bahoaka marina amin'izay olona atokisana hitantana ny firenena tsy mahagaga raha tsy misy mihitsy ny fitoniana ara-politika eto amintsika satria na fenony senisy ny HCC ny tena marina. Raha mbola mitohy foana zay dia zay tena miteraka crise politique instabilité politique zay zavatra zay zay ny zavatra tokony tsapan'ny fanjakana zay ary na hoe ny zavatra ohatran'io nge tsy maintsy misy fiafarany foana zay tadio tsara zay zavatra resahany zay ka amboaridiny zao za aloha dia mahita ohatrany any ivelany fa rehefa tsy mety dia mba maninona moa zany seny zany raha mba midémissione zany nge filazana fa tena hoe zany tena atao hoe fitiavan-tanindrazana zany malala midémissione fa tsy mamikitra efa tsy mety ange le izy mbola ambamboarina fotsiny eo le izy za dia mbola fa teto Antananarivo élection municipale misy triplan teto azoko aseo zany mahita an'izay Rakotondravo dia amboarina fotsiny hoe Rakotondravay numéro carte-montre mitovy ihany fa bureau de vote samy zany hoe mifidy ato zany le olona dia mifidy ato anaovany carte-montre fople dia mifidy ato raha tsy ahivina dia efa nisy ny fitoriana momba izany napetraka ireo kandida tamin'ireny fifidianana ireny saingy azo raisina fa tsy mitombona ny valiny azo avy amin'ny HCC azo raisina kanefa tsy mitombona inona no dikan'io teny io. Tapitrary ny fampalalam-bavaon'ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao tany atokantrano tanty nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny rahampitso indray tompoko.